dia napetraka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana i Moussa Soaly, chargé de mission tao amin'ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina raha ny fanapakevitry ny fampanohavana io arivo io sy ny vaovao azo avy amin'ny Moussa Soaly tamin'ny fitora sy sasany teo. Fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena na atteinte à la sûreté de l'État, acte de déstabilisation na fikasana anankirotana ary fiantsiana fifankahalana na incitation à la haine no vesatra anenjehana azy raha ny vaovao voaray. Ny atoandro teo niakatra fampanohavana i Moussa Soaly ka naharitra ora telo ny fakanambavany azy tao amin'ny fampanohavana araka ny tatitra voaray hatrany. Teny amin'ny 17 hektara no samborina i Moussa Soaly ny 1 Desambra ary nentina tany amin'ny fisavanany trano fonenany saingy tsy nahitana na inona na inona tamin'ny fotoana io raha ny fanazavana azo tamin'ireo akaiky azy tamin'ny fotoana io. 10 andro androany ny tazomana ny Soaly Moussa teny amin'ny polis-pirenena Anosy ary io niakatra fampanohavana androany 10 janoary io. Ny 7 Desambra 2024 no farany laza tao amin'ny page Facebook ny Moussa Soaly fa miditra ao anaty trêve politique ka fampiomehezana sy manalazo no ataony eo amin'ny tambazora tserasserany ho fanajana ny fetiny kristiana. Fa 10 volana janoary ity sambantsika androany fionana voalohany fifampiresahana voalohany mipiaina ny fandarana dia miray tapany faharoka dia mbola sy tara angamba raha miarahaba sy mirary soa atsika trazan'izao taona vaovao 2024 sy 2025 zao ny rariana dia hitondra soa sy fanambinana fahasalamana indrindra fahombiazana ho atsika tsirairay ny taona 2024 sy 2025. Salama Brito. Trazany taona toraka izany ihany koa dia sorana ilay nahary manome tombonandro mbola nahafahana miona amin'alty onjapeo ty amin'ny mpiaino eto toerana sy any ampitan-dranomasina any dia akinina mandrakariva ny taona zany taona 2024 sy 2025 mba hita vokatsoa ho an'ny tena tsirairay ho an'ny fiarahamonina ho an'ny firenena ihany koa. Nde verina fa tsara fanombohana ihany ny fandaratsy satria fahadimy dia amin'le hoe tena 5-5 zany dia mba zay koa ny fanirina mba 5-5 ihany koa ny fiarahantsika mandritra ny taona ho salama tsara ny onjapeo toa zany koa ny miaramiasa rehetrarehetra dia tsy lavitra n'izany ihany koa ny mpiaino satria tsika ny miaramana tsara an'ity fandaharana ity dia ho an'ireo ataontsika hoe mandalondalo tsy fahasalamana aloha dia marary fasitrahana fena ho an'ireo ataontsika hoe mandalo sedra maro samihafa noho ny hoe famozana havana sy ny tsy fahasalamana dia mampahery an'izy ireny satria zavatra iainany zanak'olombelona moa zany dia akinina amin'ilay nahary ny fanasitrana ny ratra mety amposiny zay eny ary tao anatin'ny fotoana tsy ny fandrenisana zay tao anatin'ny ataontsika herinandro teo betsaka ny zavatra nitranga teo ny kabary farantaona nataon'ny filohan'ny fanafozana dia hoe ihany koa ny tavatava zay nataon'ny premier ministre sambany vao nisy an'izany koa tao anatin'izay ataontsika hoe ray volana mahery 2 volana mahery moa zany tena marina kokoa satria tamin'ny faha 20 volana desambra izy no faha 2 volana nanindrena azy amin'izany toerana zany dia troatsefantsefan'izay moa betsaka ny zavatra nitranga ry toky raha fahalalaiandro infecteur tsy dia misy hoe tré politique anao tiatona fa tena niazakazaka ny toedarany raha pirenena nandeha teo foana ny zay indrindra ny filohan'ny fanavozana ny repoblika moa zany dia karazana hoe nanao fintiny izy ny zavatra nitranga tao anatin'ny fomba nytantanany dia naneo amin'ny akapobeany ihany koa ny hoe lalaka zorana ho amin'ity taona 2024 sy 2025 ty ny asa moa zany dia mazava loatra fa ny gouvernement ny manatanteraka ny asa gouvernement zay efa nametraka n'ilay hoe programme akapobean'ny fanjakana dia efa misy ny tetiandro ho fanatanterahana zany ny programme fanatanterahana zany le PMO zany na programme de mise en œuvre dia efa nisy ihany koa raha nambarany premier ministre tao anatin'ny tafatafa tamin'ny omaly zany dia io fa nitsinjaraina ho an'ilay département ministériel samihafa dia efa nisy ny taratasy manome hiraka ny ministre tsirairay zany zavatra ho ataony fanaraka amin'izany PGE zay ny faritan'izany fa raha jerena amin'ireny sy ilay hoe na ny resaka nataon'ny filoha na nataon'ny premier ministre dia tena hoe azakazaka na ray tosika be ilay fitantanana firenena sy ny raharam-pirenena satria tao anatin'ny hoe orana sedra sy ny sisa fanaizana zany tsy fanaontsika hoe midoka be vatany na hoe manakihana be vatany fa nisy ilay hoe zavatra mba tsapa sy hita sy zavatra nivoatra tao anatin'izay hoe 2 volan'izay misy ilay finiavana na misy ihany koa ireo hoe zavatra mila intsy sy mila arenina ao anatin'ilay fitantanana
Ie satria izay mihitsy le izy hoe misy fahazarana koa nge tao ary na prime ministre de nanipika mazava an'izany hoe nisy fahazarana tao anatin'le izy le fahazarana misy fahazarana ratsy misy le fahazarana zay tsy niteraka vokatra ihany koa de misy fantsina zay atao zany hoe manoloana zay ary mifanaraka ihany koa le ataontsika hoe taky teny amin'ny arabe nandritra n'ireny atao hoe tolona ireny de tsy moro zany satria zay le hoe fanovana de misy hoe fanarenana zay atao anatin'le izy raha mihaino zany prime ministre ho hita maha-teknisianina azy ny olona koa zatra le hoe tratra n'lay le hoe lahateny mirafidrafitra ohatrany hoe manaitaitra ny fo sy ny raha sarisary teny de ohatra hoe raha ho any Analakely de mbola mihodana vahoaka aloha zay vao mihodana atsima raha lahita le firesaka taloha satria tena hoe mahitsy hoe tena ary anoatra zany koa na ny folohan'ny fanavozana andripolitika hita ihany koa tonga sady mazava le izy miaramila le miresaka tsy misy zany hoe ohatrany hoe droit au but zany ohatrany hoe dralampanaka amin'ny Marseille moa zany tena milaza zany tonga de any amin'ny lalana alely izy fa tsy mbola miolakolaka makatsina ny makaroa ary foy 10 minitra raha ny lahatenin'ny folohan'ny fanavozana ny repoblika no ataontsika hoe tsy afotsana ny faharitan'ny zavatra nyresahany de ohatran'izany koa ny prime ministre marina fa tafatao amin'ny zay indrindra eo zany lizy fampanao gazety sy anankidimy nanontany lotsika pianla de ina moa ny tena ambara ao anatin'le izy zany fa hoe mazava ny azy zany isan'ny zavatra natotoko ny sotonina na ntsoana atao anatin'le izy de hoe mila mifampatokisika ray aloha ray ary le fampatokisana de hoe mila atokisana ihany koa manam-pahaizana sy ny teknisianny malagasy tsino zany tao anatin'ny valiteny zay nataon'ny prime ministre tao anatin'ny resaka hoe fametrahana toy ny herinaratra amin'ny teknôlôjia vaovao na ny angova zaovozina zay niakina tamin'ireo manam-pahaizana malagasy zany tena hoe nanampiakarana azy zareo le mpianatra tena fotovorona zany raha ohatra ka fitinina zany de eo ihany koa le hoe raha milafin'ny toekarena amin'ny lafin'ny fiarina de eo amin'ny orinasa vondrony orinasa 10 zany tena misitraka lay ataontsika hoe lafina mifeny toekarena eto Madagasikara fa ny prime ministre zany raha fandehan'ny hoe mitondra modely vaovao de hoe modely ara toekarena de hoe reo zany mba hoe aza mbalonareo mba fa eo fa aza mba fe inty izy alainareo dolo ny tsirony tany sy ny andony lanitra fa mba alona mba hisy hafa majinika ny malagasy ny majinika ny mpanara zavatra lisan'ny zava-dehibe zany le tokony fahalomanana fa ny zay koa no atao hoe erikerika matondra drano ary isan'ny atao hoe anosika ny toekarena famino rehefa jerena famino amin'ilay satria ny prime ministre sy ny filomo fa mifamiano raha teo tamin'ilay resaka fanentanana nataon'ny filohampanjakana hoe ny tanora de aprisiana mbolavola tetikasa ary vonona amin'ny fanjakana anoana rahabolana zay tena hoe maresa lahatra sy hitondra ako ny ara-toekarena de zay mihitsy lisika zay atao hoe mifameno reo satria indraindray moa zany loatra nandeha be tany amin'le resaka hoe misy asa 10 magnany a Dubai ohatrany zavatra resaka nandegny zany mety hoe vinavina nge zany tsy misy resaka hoe tanterahana fa tsisy afa-tsy ny hoe famoronana asa eto toerana ary asa ho an'ny eto toerana de mifameno tsara araka ny resahan'ny tokony fahalamana nanao antso ny folohan'ny fanavozana hoe mivondrona ny tanora de mamorona de manaova tetikasa de mandrosoa tetikasa dia anampy an'izany ny fanjakana eo zany zao satria tsy voaresaka moa zany hoe raha ny fitonana teo aloha de nisy hoe fiarina tsy voresaka an'iny tsika fa mety hoe ahoana ary ny endrika ho fanohanana zany isy banky forona ve ato hoe banky tena malagasy satria zany keo de hoe tratrany misy firenena hafa tratrany hoe fisin'le banky vahiny tao aminy de tratrany kendaroro ka le tao anatin'le hoe rehefa natsiarotsiaro ho verivery tombontsoa le vahiny ny firenena vahiny zay atao ambadika reny banky reny de sahirana le firenena ka eto Madagasikara mbola ho hita eo moa zany ny endrim-panatanterahana ny fanomanana ny tetikasan'ny tanora zay mino fa maro satria tetikasa reny koa tokony fahalamanana mety hoe zay le misy an'le fifandraisana hoe eo amin'ny orinasa sy ny tanora vita fianarana betsaka reny karazana hoe voka-pikaroana zay voka amin'ireny sekoly fanofanana mety hoe ingéniera any amin'ireny toerana maro samihafa institut toera-pikaroana zany institut de recherche zay mila fanohanana zany ao anatin'ireny de minotsika fa tsy ho lavitra zany na mahita n'io lalana kely manahirana mahabe fitohanana eto sy roa nge mety mba manana tolo-kevitra amin'izany ny tanora mikasika an'le hoe
inona no akora mateza ahafahana manao lalana zava-dehibe fitondram-panjakana hoe rehefa momena fitaovana, rehefa omena tohana, rehefa omena fitokisana reo hoe manapaizana sy tanora malagasy afaka manao zavatra zay. Ary vaovaoporofo moa zany araka fandraisana teo mikasika an'le hoe fampisitahana jiro sy herinaratra eny amin'ny anjerimanontolo zay mandeha ary mbola mitohy amin'izao fotoana zao nanomboka an'izany teo amin'ny université Antananarivo de tozaran'izao ny amin'ny rano mety tsy de voaresaka betsaka ny amin'ny rano fa rehefa tena mihaino premier ministre io zany aloha sy ny fahitako azy de ohatran'le taon'ny famaranana ny fandarany tamin'maly zany de hoe mety hisy fihaonana hafa mety atao amin'ny mpanao gazety hoe fa tsy atao matetika io aloha zay hiasa de zay le asa zay zany azy ny tiany andeha aloha hoe le tetsambolona moa zany zao tetsambolona koa zao le efa nandeha nitsatoka angady tam'le fanombohana le fanorenana fobe famokarana rano anampitosika ny efa misy am'izao fotoana zao ny etsy amandro seza zany de mety hoe ny forosiny zany zao ny atao akoatran'le hoe ho fanatsarana sy fanavozana lay fantsondrano zay tsetsetseny eto tany revrenvohatra mamnoka mbola mampatapatapaka ny famatsina rano amin'ny toerana maro mikasika ny resaka herinaritra moa zany fanatsipony filohan'ny fanavozana ny républicaine tokona fahalomanana hoe izy tetikasa mikasika an'le panneau solaire ho an'ny tokantrano fa ny jirama zany ny sahana an'le izy le hoe alohatra amin'ny dimika hatra amin'ny fito taona arakaraka ny fahafamanefany zany an'isa tokantrano mety tsy tena zava-baovao izy amin'ny lafiny anankiray vaovao izy ho an'ny jirama ngamany satria efa misy ihany orinasa tsy miankina re tokona fahalomanana mivarotra an'ren'le hoe atakelaka de alotsy kelikely ohatramasoandro moa ny atao mibalika hatra izy fa ny jirama zany no ampisanan'io ary namafisin'ny eo tao amin'ny kozy na te amin'ny prime ministre ny hoe tsy maintsy misy fifehezana ny amin'ny jirama io ary misy fifampirarana tamin'ireo ataontsika hoe orinasa zay miasa amin'ny jirama raha ny fanjakana manao an'io azo antoka raha amin'ny lafiny anankiray ohatrany hoe teknika hoe mety mora kokoa ny vidiny ohatra ny hoe tsy miankina de mino fa ho betsaka koa ngeno mety lina zany tsy vaovao io ao anatin'ny transition énergétique satria ny atsika ny akamaroa moa zany mbola resaka termika mandeha amin'ny gazole sy ny ohatran'izany fa any ampitan-dranomasina ny Inde any Chine betsaka ny tanàna tena fa hoe tanàna mihitsy village tena tonga de solaire any Norvège any amin'ny toerandreny zany de tena hoe betsaka ary nisy tokantrano de tonga de fa indépendant eto tany revrenvohatra nge efa tsy vitsy koa ny tokantrano tena efa mandeha amin'izany tokona fahalomanana efa tsy vitsy efa manomboka mampiasa an'izany tsy miakin-doha loatra tsony amin'ny herinaratra ny jirama ary izy io ny panneau solaire azo akarina tsikelikely raha ohatra zany hoe raha mire ohatra hoe 1000 watt ny zakanao amin'ity mety afaka manampy kely miakatra kely foana ianao any anatin'le izy mety anambahintsika rehefa de rehefa tonga izy de raisitsika ihany eny ampandehanany eny zany mikasika an'izy tokona fahalomanana fa iny le ataontsika hoe reo tafanakoroa reo zany satria androany moa tsika vanomboka ny fandarana no isan'ny anomboantsika sy ahitana sotrosotro otrany ahoana fa isan'ny ataontsika hoe raisina sy tsongaina ihany koa tao anatin'reo ataontsika hoe lahateny sy ataontsika hoe tafa indromo sisy reo de mikasika an'le hoe tandalana ary nanamafina zany ny premier ministre tamin'ny Omaly atao Omaly arivo atao anatin'le tafatafiny rano tampanao gazety hoe mila anzay akoatran'ny fifanajana sy ny resaka hoe ny resaka firaisakina sy nanaovany antso de hoe ny tandalana io manko lasa ohatra ny fanoritana lizy atao ao ny andany iny moa zany de le avy teo amin'ny fitondrana teo aloha ny amin'ny hoe aoka ty valifaly ty politika ny ankilany ihany koa zany de akoatran'ny zavatra nitragna kianja le hoe tokony mangina mipiripirina makasisiny miala mihitsy satria misy an'le frongony zany eo rehefa misy anao vaovao mafana moa zao am'le Omaly iny de le nanaovana fisavana ny trano solombavam-bahoaka ny fianarantsoa zay ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha zay niverina solombavam-bahoaka ao Tsimbazaza moa zany Ramatoa Michel Saondra iny sy ny nampitsoana azy de nivony mpitandro filamina anaovana fanadihadiana dia fanatondra fanazavana moa teo anivon'ny anteny miram-pirenena tamin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena ny promaritra mazava loatra fa nisy fangatahany fitsarana mikasika ny hoe hanalana ny zotsy azo enjehana na ny immunité anty solombavam-bahoaka ity tonga teny amin'ny anteny miram-pirenena ary ny vory maika no zany any teo anivon'ny promaritra dia nandinika makavaka sy ny sisa dia raiky izy zany levé zany ny immunité an'ilay solombavam-bahoaka de eo moa zany fanjakana tsy voandroany no resaka an'io hoe ny olona na tompona andraikitra ara-panjakana ambony rehefa misy hoe raha masaringitra azy ka tsy mifandraiky amin'ilay asa dia azo enjehana amin'ny
fitsarana tsora satria izy prémisse de nanikazany omaly prémisse nanikazany omaly hoe marina fa anatin'ny lalam-pandrena misy aleo haute cour de justice fa ny use izy dia mandeha ny ty manana immunité igny koa efa evandresahana foana hoe tsy voariny iny zavatra ivelan'ny ministre teo aloha zay le lafiny anakiray faharoa dia hitatsika zany ny fivoaran-draraha hitatsika ny fivoaran-draraha ny zavatra anakiray isan'ny